Tiao Tandinaranjakavola mpanompo tsy mahaso ahekeny tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana Jona nananganatsika efijakema ny hevitra hoe andehanana amin'ny fahendrenany finoana anaraka ny lalan'i Jesosy araka izay tantarany Liokazy mba ahazoana fahendrena dia hitombo amin'izany isika mianakavy. Lioka toko faharoa. Ary rehefa vitan'ny ray aman-dreniny ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo dia niverina tany Galilea izy dia tao Nazareta tanànany. Dia ho fantarina zany zavatra vita zany. Lioka toko faharoa ny andininy faha-1 amby 20 ka hatreny amin'ny andininy faha-4 amby 20. Inona zany zavatra lazainy hoe efa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo. Satria hianatra amin'izay natao tamin'i Jesosy, hianatra izay ny lalana alehan'i Jesosy isika dia mila fantarina ny zavatra nitranga tamin'izany Jesosy zaza izany. Lioka toko faharoa ny 1 amby 20. Ary rehefa tapitra ny avalohana ka hofrana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anarany araka ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola nitorotoronina tao ankivo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe ny lahy voalohany teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Ary mba hanatitra fanatitra araka izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe domoina roa na voromailala roa. Nofrana amin'ny majiosy azy Jesosy. Tsy hoe satria zanak'Andriamanitra izy dia miala amin'izany majiosy azy zany, fa jiosy io dia nofrana izy voateraka havalohana. Io zany ny fahendrena torin'ny Baiboly ho anareo izay mbola hiteraka zazalahy omen'Andriamanitra mba havasoany zazalahy rehetra an'izany reniny rehetra any havalohana dia fa foraina izy mba tsy hijaly io zaza io dia mbola hitondra n'iny mandritry ny firiandro draikirany lalana iny fa miarasitrana amin'ny fitrany iny efa aveo. Jereo ny Baiboly dia arao zany dia izao toetran'izany Andriamanitra raha marina zany na tsy. Dia rehefa tapitra ny andro fidiovany ny vehivavy rehetra mahafantatra an'izany ny andro fidiovany rehefa avy teraka dia mandapiavy ny fiafarany hahadio azy. Dia nentiny ny tany Jerosalema tany amin'ny tempol'ny Jesosy. Tady dia tsara mbola tempol'ny fanekena taloha io hitondranan'i Jesosy io. Mbola tempoly anaovana fanatitra io tempoly hitondranan'i Jesosy io. Fa tsy efa tonga Jesosy dia tonga dia rava ny zavatra rehetra, fa tonga aho tsy hanrava ny lalàna fa ahatanteraka hoy ny tompo. Dia natao inona Jesosy rehefa nentina tao amin'ny tempoly? Natolotra. Tsy mbola batisy io ary ampanginana ny olona momba n'izany fikarakarana ny ankizy zany fanoloran-jazy io. Tsaronareo rehetra fomba vao tonga teto izay dia fa nanolo-jaza sika. Fomba nisy ehony fotsiny samihafa. Misy fotoana andavanandro tonga ny ray aman-dreny mitondra ny zanany atolotra teo amin'ny fiangonana. Rehefa nalarina ny zavatra rehetra hita fa mety tsotra indrindra. Rehefa afaka hivavaka ty am-piangonana le andro voalohany ivavahan'ny entina hivavaka ty am-piangonana iny zaza mitovy amin'izao Jesosy hoe rehefa tapitra ny andro fidiovan'ny reniny
dia nentiny tany amin'ny tempoly izy dia amin'iny izy entina ty am-piangonana dia niendrika isehony eto amintsika mora indrindra sady tsy andany-potoana mba tsy hatonga ny olona misy zazaroa telo efatra ary tolotra eo a dia ao anatin'ny rakitra fotsiny indesy no tolotra dia hoe tsara ny rehefa vakina tranony andininy manaraka ao io fanaovana an' Jesosy io a dia niraisiny Simeona ny zaza dia natolony an'Andriamanitra dia ataontsika isan'andro eto izany dia mba raharody ireny anaka isanareo izay velon-jaza any an-trano ka iny ny andro voalohany tongavanao te-am-piangonana mitondra ny zanakao a dia entomakeo anatin'ny fotoana fanaovana rakitra iny mba tsy isy fotoana hafa fanaovana azy indray analavana fotoana tsika miady amin'ny fandamina fotoana dia raisiny mpitandrina za zany mba misolo tenany Simeona raha eken'ny olona dia iny no atolotra eo anatren'Andriamanitra ilay zaza dia natao zany Jesosy ndininy faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny efatra amin'ny roapolo ary mazava ao amin'io andininy vakitsika io a momba ny natao tamin'i Jesosy nanatitra zanavoromailala na domoina roa izy mivady ray aman-dreny ino alalàna ny saranga ara-piarahamonina nisy an'i Jesosy olona tsotra indrindra tao am-piarahamonina tao zany manao domoina na voromailala ho fanatitra zany olona any olona tsotra indrindra mipoiran'i Jesosy nametrahanan'i Jesosy mba tsisy ilaza hoe ho an'ny mpanan-karena ihany zany fivavahana kristiana izany tsisy ilaza hoe ho an'ny olo malaza ihany zany fivavahana amin'i Jesosy Kristy zany dia any amin'ny tena fianakaviana tsotra indrindra nametran'Andriamanitra ny zanany dia mahazo anjara daholo ny olona rehetra hatrany amin'izay saranga ambany arak'izay fiheveran'ny olona azy a sy rehefa ho hitanao a hiakarany ao Jerosalema fa mpanjaka ny mpanjaka indray izy amin'izany fotoana izany a ambony ny mpanjaka rehetra dia afaka mandray zany famonjeny zany a andalovana zany dia tsy maintsy lazaina fa rehefa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàna dia nodina ka ny Nazareta izy ndiny faraika amin'ny efapolo hoe ary ny ray aman-dreniny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Pasika ary rehefa romby ny folo taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana manakatra avy amin'izany perikopo zany sika ilay fahendrena nananany ray aman-dreniny nitaizany zanany takaro kely avy amin'izany na dia tsy nanao zany azy tsy nataon'Andriamanitra n'izany azy a Jesosy efa zanany io afaka feno tanteraka atao amin'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra maizy azy an'Andriamanitra fa mba hianarantsika olombelona mba misy modèle raisitsika ataon'Andriamanitra ho hitantsika maso amin'ny fikarakarana fitaizana zanaka io aseho io ento mankaty am-piangonana ny zanakao sy ray aman-dreny mitomany le zaza dia tonga mahita olona vetivety mitomany aleonao izy mbola tsy entinany ento izy ho zatra mandre feo fiderana an'Andriamanitra ty am-piangonana ty zaza io dia mahay sy ho tia fideran'Andriamanitra ihany koa io ina mbola zany oborana roapolo andiny fahenina zay tianao ananany zanakao io toetra tianao ananany zanakao io dia anazaro azy fo manomboka izy kely taolo malagasy manana zao fahendreny zao ny azo raha tianao hahitsy tsy izy efa lehibe vao izy fa mifaiko ngezabe iny dia ndao ahitsy amin'izay ty fa mbola izy kely dia azo ka raha hita fa somary tsy dia mahitsy tsara dia tsy atohana hazo mahitsy akaikiny eo dia afatotra amin'iny dia mahitsy manaraka an'iny dia azo maniry rivaveo ny zanatsika zany raha tiatsika mba raha misy toetra tiatsika anana ny zanatsika misy fitaizana tiatsika mpitaina ny zanatsika tsy hoe izy efa lehibe maharisaina araka ny fampianarany sasany hoe avelao aloha izy harisaina vo atao batisa avelao izy harisaina vo atao fa izy zaza kely iny dia fa ento
amin'izay lalana tianao mba halehany zanakao io. dia nyfanao ny ray aman-dreniny Jesosy zany dia makany Jerosalema isaky ny andro firavoravoana dia hita miakatra tahaka izany koa ny zanany. Azo antoko fa tsy tamin'io andro ihany, tamin'ny vanim-potoana ihany nitondran'ireo an'i Jesosy makany vo izy 12 taona io, fa manam-piaviny fa 30 taona iny dia entiny foana hatrany isa-taona io satria isa-taona misy andro firavoravoana. Fa tsy araka lazany sasany hoe tamin'ny fahazazany Jesosy hita fa rehefa tany tanora tao zangenanao sipa dia tsy naseho io. Tsy fa ireo ray aman-dreninireo novidin'Andriamanitra hitaiza azy ireo dia efa nomeny saina hitaizan'i Jesosy hatramin'ny fahazazany fahatanorany. dia entina makany amin'ny tempoly amin'ny mahazaza azy, tsy mahafantatra izay fidy zany io tsy maninona raha somary terena azy izy andeha tahaka ny zaza maditra dia kapohina reny. Aza hitsitsinao tsorakazo ny zanakao mba tsy haditra izy. Fa misy ray aman-dreny risy ny zanany taona le zaza dia am-piangonana dia tatromafatoly a dia izy ray aman-dreny reny maka ty am-piangonana fa le zaza ajanao ohatrany fa manino matory ny zareo. Taiza zany fahefanao maray aman-dreny ianao l'autorité paternelle, maternelle, parentale. Aiza mba afanao manitsy ny zanakao io, tsy hoe manao tery adala ho any amin'ny lalany ratsy, fa zavatra tsara zany atao manao azy ho aty antempolin'Andriamanitra. Ento ny zanakao na atory fotsiny azy nataony aty, ento izy inan-kanina ohatry manahiranahy teny zany na inan-kanina fotsiny azy natongavany ity ohatry manahiranahy teny an'izany dia hoe hitondrana hanina be dia be dia biscuit ray pôketry tao fa otrano biscuit ndry dia ray pôketry kiaretiko any fotsiny ataony raharaha ohatrany manahiranahy teny an'izany. Tsy fanazarana zazy zany, zara o lalana tokony alehany zazy. Aza zarinao hinana biscuit lava zany izy isaky ny ao aty am-piangonana dia fa mitodika any aminao tsy mieritreritra izay inona fa dia mitodika any aminao dikan'io tsy milamina zany raharaha zany. dia rehefa irava mifanompoky vavahana rehefa avy eo feno fonona biscuit atao tanàna, feno fonona bonbon atao tanàna. Ndray aman-dreny sasany azy enganie mba ho ny zaza nomeny azy fa dia silgoma nataony ambavanjanany eo dia eny tsakotsakoiny vita ny fitsakoana azy rehefa matsatso dia maka izy biscuit eo mba ny sezo fa feno. Rehefa mba ho avy ny fety manadio trano zahay misy spécialiste mitondra misikotra azy silgoma natao raharaha mandritra ny fanadiovana ny trano. Reo olona azazarina amin'izany reny zanatsika raha ny zazy mitsako azy fa misy angetsy zazy tena marina angetsy zazy ataony zaza ina moa hitsako an'iny aty ianao olo-dehibe mihitsy no mpitsako filgome dia maninona raha tsy mitsako an'iny zazy io tsy mampitsako an'izany salamy tsy maninona mihitsy reny ina ny ilana ny tsakonan'iny sa maimbo vavy ianao fantatro dia hoe tena obligatoirement tsy maintsy mitsako silgome ve ho aty am-piangonana. Tena mifona aminareo raha mateny zavatra ohatra ny atsipirin-zavatra ohatry zany sao dia tsy tokony tenena aty am-piangonana akory zany fa dia efa hainareo, tsy tokony anarina amin'izany akory nila fa dia efa hain'ny kristianina izany. Dia za fotsiny no ny adaladala miteny an'izany eto fa leo mba ny tenin'Andriamanitra no lazaina. Entiny ray aman-dreny makao amin'ny tempoly Jesosy. Dia rehefa tonga tao izy satria tempoly kosa io tena hivavahana amin'ny andro fivavahana fa andavanandro io natao ina moa ny tempoly
sekoly ao mijiosina mianatra dia isan-karazany fianarana atao osa dia mieritreritra ndray zay lalàna fotsiny ianaranao isan-karazany fianarana atao anabiazana ny taranaka ny jiosy ao amin'ny tempolo zany atao an'y tempolo io be efitrano efa ijery sarin'ny tempolo nareo amin'ny sary any amin'ny dictionnaire any dia jery tsara fa be efitrano fianarany reny amin'ny andro andavanandro zao moa zany fa tena natokana mivavahana fotsiny fiangonana dia rehefa tsy alahady dia manina fiangonana dia mihity efa nandramatsika efa mba nataotsika hoe sokafana mandritry herinandro fa misy olon-dratsy indray tonga atao am-piangonana sokafana dia vao maheno izy misokatra ny fiangonana ie tonga atao am-piangonana izy aniny mangalatra indray no atao tarainy ry rahalahiko mopera etsy faravola izay mirahalahy miresaka tsara rehefa tonga mba fotoana raha mivavaka reny tonga ny aminy a dia mitarainy sarotra ngery sy mitaizany olona fa olo sokatra eglizy io mandritry ny andro fa so miditra izy izy moa no malala tsy misoratra eny ny androny eny mpangalatra io tsy soratra n'izany eny raha tsy hoe misy mijanona teo mbaravarana hoe psykologue any fin psykologue mijery fotsiny dia afantatra hoe mpangalatra ty dia tsy azo miditra tsisy afantatra an'izany dia miditra izy dia isan-kerinandro izy izy mopera misy zavatra very foana atao any eglizy ato ary tato amintsika efa misy na izany fio misy vazy very misy baiboly very asa ataozy hoe ngalarina dia atao nekety baiboly amety ve tsy vatatra otsy ilany olona ny firahana rehetra sy hoe tahazany hoe solomaso adinadina solomaso ny dekola dia misy maka gaga veno dia voatery ny afarany ferana fotoana azo idirana tato am-piangonana vao maraina be dia asa mifito hoe dia akatona tana am'izay manefa mikatona am-piangonana so tovy hoe ny olona tsy hivavaka satria rehefa mifito mihoatra zany ny olona efa mandeha miasa dia mba akatona fiangonana tezitra indray ny olona sasany dia miteny bety pastera fa tahina indray fiangonana ao idiny tsy hitatsonzy zao sokafana tonga mpangalatra idina tezitra ny olona nefa misy fitaizana ty natao hoe anina ny olona ngataka mba biazina ny olona ho tia fiangonana amin'ny salamy fahitelo amby roapolo vaketsika teo hoe dia hitoetra andro lava ohatramy Jehova ao fa mila fitandremana mihitsy raha anao an'izany hoe dia hoe andro lava ina tia zany isan'andro dia mitoetra ty tempoly ato dia engany ole ohatra zany zao zanako zay hoe mbola mba tsy nahita asa satria sarotra mitady asa mbola mba tsy miasa izy zany dia mamana fotoana kokoa dia makaisa dia mangaty am-piangonana dia aniny mivavaka mangataka amin'ny tompo engany ary tokony zany mihitsy dia mandoary kely zanako mangataka amin'ny tompo hoe tompo omeo asa tokony ho azo natao zany fa isy fitandremana betsaka tsy maintsy atao dia voatery sika mametra an'ilay hoe zaro ny lalana tokony aleny aiza zany lalana tokony aleny zany atsy aty am-piangonana tahaka natao tamin'i Jeso hoy nareo zao hoe efa mazava be zany fa tsy dia rehefa ahaitsika zany fa dia eo averina fotsiny a fa mamery-teny mahasoa averina amintsika ohatr' zany dia fampianarana sarina mankaty an-tranon'Andriamanitra izany atsika fa mba iny ianao mba malalaka kely iny dia aza izy rery no rehefa mankaty fa miala aminy fa andavanandro fa raha miala andro alahady mino aho fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana zany orinasa miasa lahady zany sa be lehibe satria ento manko zao feno sinoa feno karana feno ina mampiasa atsika dia so dia mampiasa lahady reny zay ny anaovako hoe misy ihany orinasa mampiasa lahady fa miakapobeny dia mba tsy miasa lahady ny zanako dia zarina mihitsy
raha mbola tamin'ny tanora mbola afaka miresaka aminao reny fa misy manko efa tsy afaka miresaka efa manana ny programme mihitsy izy tonga efa tsisy programme tsy voasoratra anaty programme mihitsy aloha aty am-piangonana efa tena hafa mihitsy fa izy ianao io manao fotoana ny namako ary amin'iny ary amin'ny bus alahady ny andro amin'io fa fa izy nareo mandehandeha tsy afaka miteny ray aman-dreny dia vao miteny dia fa ohatra n'iny ny valiny mitory tena reny lava loatra ko anady fa zay dia fa tsy poavy izy tsy hita zay tao zany sosoa androany andro ny sekoly tokony ho lavalava ny teny atao amin'ny ankizy mba ho azy ny dolo zay tokony olazay nefa ianao matahotra sao hitarainy sa hotezitra dia hoe lava loatra ny toro teny pasitera zay tsy ho antsony dia iny izy ny hita farany taty am-piangonana matahotra amin'izany ianao ozy le ray aman-dreny zay tsy adiniko mihitsy io ndresaka amiko izy miady varotra amiko raha vitanao adiny ray ozy izy ny fampavana lahady marainy dia tonga hivavaka ray aman-dreny be zany dia fona taminy fona ray aman-dreny fa tena tsy vitako na iezaka tohinina zany hoe tsy esina raharam-piangonana tsony nyrakitra tonga dia samy mitahiriny azy fa tonga dia fa vireany amin'ny banky tsotra fa tsisy resaka hoe fanatazany rakitra fa dia vita ny fotoana tonga dia vavaka fotsiny hoe tompo misaotra anao fa efa misy mandrotsakany tsy vitako adiny ray ho ay fa dia mifona aminao ray aman-dreny hany ny fanontaniako tam'izany dia hoe dia rehefa vita ny adiny ray ray aman-dreny dia ho aizy ianao makaizy ianao rehefa vitako le adiny ray aty am-piangonana angatanao amiko dia makaizy ianao tontolon'ny alahady dia zany anohy azy kivazivazy ratsy ohatra miresaka be amiko oloha dia andeha mpiady akola zany ianao dia tonga avy any ianao hoe somary atao atoandro ny any dia mamonjy sakafo miaraka amin'ny ankizy dia vita ndray ny sakafo mivoaka indray ianao mandeha manao dô miaraka amin'ny namanao reny dia tonga indray tonga kanto somary farivariva dia indray ianao mba mampiatso ny namana zay dia makeo amin'ny tokotany mamelatra anatabatra dia masina fialofana angamba dia sokafana amin'izay tavoangy dia eo amin'izay ariva ny andro mamo anao mody dia mandeha matory zay tianao atao amin'ny tontolo andro atao sanatria adiny roa ihany no angatahana aminao aty am-piangonana dia mahazo mandeha amin'izay lalana tianao alenao rehefa avy eo engany izy azonao taty mba hoentinao mandeha amin'izay lala tsara alehanao any zava ny lalana tokony aleny ny zaza dia nijanona tao amin'ny tempoly Jesoa niresaka tamin'irety mpampianatra Jesoa ka dia ireny mpampianatra amin'ny fanontania sy ny valiteniny hoe tena taiza ny anaran'ity zazy ty zaza roa 20 taona makaka be zany 5 taona moa zanako io antaniko eny 5 taona 10 taona zanako namaky teny teo tsy gaga be anao tena gaga anao eniko mihitsy amin'ny fiainanao tsy izy namaky teny eniko taminao fa any fotsiny maso zay ozy izy nareo gaga amin'ilay zanako mamaky soratra masa fantatry zany hetsika zany hoe rovina le zanako mba manao ohatran'io nenao efa 20 taona mbola tsy fiatsy miakatra teny iakatreto gamoro anontania mpamaky teny rehetra na efa goaikantitra azy iakatreto nefa dia voafolaky ny zanako zany no iny ny fanany tompo lay efa niraisiny tamin'ny batisa niraisiny tamin'ny fahazazany io mitombo miaraka aminy io dia tezaineny izy ao ty soratra masina ho an-trano dia zay nysekoly izy ao ty soratra masina ny ampianarana dia izy ko mazoto mamaky ny soratra masina tsy hoe manao ny eny dia manao ny sekoly dia izy mipetrapotsiny io mazoto mianatra soratra masina izy tena nykio zany raha izy zany hoe mianatra tsy hoe le mpampianatra ihany mokomoko mbola tabatra io dia vita le mpampianatra dia zay fa ianao koa maniny mazoto mianatra dia manao tsara tena manao dia vasineny ny kolokolo ny itiavanareo ny teny tompo itiavanareo ny vavaka fa
tena ianao koa mba mianatra sy mazoto amin'izany fivavahana izany. Anontaniany zay ny mpianatra any fianarana manana adiny ray isan-kerinandro amin'izy ireo zany isaky ny klasy miara-mivavaka miara-mianatra soratra masina. Ireo anontany ireo hoe manao ahoana zany hasary-piaron'ny pastera mampianatra anareo soratra masina. Mampianatra ka io va hitako tsy miaino dia mijanona mihitsy aloha mijanona mihitsy aloha fa maniny ianao anaka tsy miaino aho nga ianao tsy te hivavaka dia resahana mihitsy aloha io dia mpahafantarina azy mihitsy aloha ny asary-bidin'le mianatra soratra masina. Dia voapita aminy lesy zay vao mitoy indray le fianarana rehefa avy eo mba alokatra ny sainy tia ny mivavaka itia ny tenin'Andriamanitra. Izany fihetsika somary manery ny zanatsika izany tsy tery vaimanta fa manana fahendreny ianao amin'ny fahaiza manery fahaiza mampianatra mba hatonga ny zanakao io tsy dia hoe izy sitrapony fotsiny no ataony fa zay tena mba tianao ataony kosa mba ekeny atao amin'ny mazanaka azy. Zany rakizy mba etaetanay ray aman-dreny ny zavatra tianay mba hanananareo amin'ny fiainana, tianay toetra hanananareo amin'ny fiainana. Dia aza disoina aza hirahirana zay hoe aza disoina ankizy le droit de l'enfant dia tsy afaka miteny tsy afaka miteny tsy mitata le droit de l'enfant le droit mihitsy fantatry mahitsy ve zany droit zany samy bilabila tsy fantatry. Dia anazatra hitaiza hitondra anareo amin'Andriamanitra zany mba hitahitanay ray aman-dreny tonga tao amin'ny tempoly ary Jeso avy any ambanivohitra tsy na avy eo Jerosalema makany Nazareta zany lavitra nge zany dia tsy maintsy hodiny ray aman-dreny tapitra ny andro firavoravoana mody lasa ny olona samy mody any an-tanànany dia nody daholo koa ny ray aman-dreny Jeso. Kanjo Jeso nanino tsy hoe naditra sondrina izy miaino sy nianatra soratra masina. Sondrina izy niresaka tamin'ireo mpampianatra tao amin'ny tempoly. Variana izy amin'ny fampianarana tao mety mpampianatra eto taminy. Dia tsy hitany izay fotoana hoe hodininy ray aman-dreny sy andehanana hoe nakaiza ry dadasiny to dia variana tao izy. Zany nitakarina amin'ny fa tsy hoe hoe ty ditran'ny Jeso. Fa izy le tia ny ten'Andriamanitra dia tafajanona tao tempoly tao izy tsy hoe nandeha eran'ny Jerosalema izy tsy hita zay naleha. Zany manko nataon'ny ray aman-dreny lasa tany efa nandeha ny ray andro tsy nahita azy niaraka taminy teo satria be dehibe le olona mandeha mody any an-tanàna fa tsy olona ray roa olona be dehibe miara-mody dia efa nandeha ny ray andro an-tanana. Raha ny ray andro zany ny atoandro zany 12 ora ny fandehanana raha ny olona anankiray mandeha tongotra normal adiny ray 10 kilometatra zany normal mitonga tongotra dia atao fois 12 zay 5 fois 12 60 kilometra efa lasa any amin'ny 60 kilometra zany raha hoe ny atoandro hoe ny andehanana. Zay vao miverina ny ray aman-dreny nakao amin'ny tempoly nakao a Jerosalema aloha taditady dia niditra tao amin'ny tempoly dia hitany tao Jeso. Zany hoe nandritra ny fotoana rehetra nandehanan'ny olona efa lasa nandray tontolo andro iny izy zany nanino zany natao amin'ny tempoly nianatra fa tsy hoe niafina ny ray aman-dreny izy tao dia nanao fankala-piery dia nisitrika tany ambany dabli dia tsy hita zay nisy azy fa nianatra. Zany etaeta ny tenin'ny tompo zany zany etaeta hianatra ny tenin'Andriamanitra zany ataovy ananany zanatsika ngatao amin'Andriamanitra zany. Raha hitanao fa somary tsy miraika amin'ny tenin'Andriamanitra zanakao angatao amin'ny tompo zany ny tompo ny zanako tsy miraika tsony amin'ny teninao
vokatry ny fianarana ny anarana ny ampianarana, vokatry ny aterineto ateriny lodo iloza rehetrarehetra tsy tia baiboly tsy ny zanakao beaka atao amin'ny tombo mba hiverina tia ny ten'Andriamanitra izy fa aina mahazo azy aina ho an'izay mahazo azy ny ten'Andriamanitra tianao salama izy zanakao io ataovy mihinana ny ten'Andriamanitra mandrakariva io tahaka ny mahasary-piaro anao tahaka ny matimatesanao tadiavanao voalohany mizanao anina azy zany izy rehefa tsy mahazo gote zany molotra io azo lefesina mitsy firometatra tsy nahazo gote fa rehefa tsy nandray tsy namaky soratra masina izy tsy mototra kory vo mankary izy faly hoe tsy namaky baiboly indray zay androany mba ataovy zay afanao mamahana tena mahazo ny teny tompo io zanakao io hitombony hiteny tompo anatiny ao amokatra lay sitrapony tompo lay toetra nakasitran'Andriamanitra mpony zanakao fiainany zanakao jereo eny amin'ny Jesosy rehefa zany fitiavany teny tompo zany ary ny zaza dia tomboka ny ahery sady feno fahendrena ary fahasoavan'Andriamanitra atao aminy ary Jesosy tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona zany mivokatra azo rehefa misisika hatrany ianao mitondra ny zanakao matranatra ny zanakao itia an'Andriamanitra itia ny ten'Andriamanitra itia vavaka akato zany fitiava-bavaka zany dia rehefa hitany tao Tempôly Jesosy nalahelo rimarima ny tany ary fa ahoana nanaovanao an'izao taminay any ty alahelo rainao sy zany tady ianao mpivaly tenin' Jesosy io izay tsy takaky sy Maria tamin'ny androny hoe nga tsy fantatrareo fa tsy maintsy tratrany raiko ao dia tsy azondro Maria zany resaky zany hoe tranondrainy ahoana moa zany nefa dada ny dimy araka amiko ty ka tsy any Nazareta fa zany tokony hoe tranondray izy ty milaza fa hoe ato ny tranondray dia nitahiry zany teny zany tay zany paompony Maria fa tsy namaly anjanany ndray dia mivazavaza teo zany mavantenao amiko amreniko aminao amiko reninao dia resaka dia raikitra indray niadinao sy ny zanakao nitahiry zany fa izy paompony izy aza dia be teny loatra ny zanakao fa tsy miainanao firy-tsony izy aoriana fa efa be dehibe ny teninao iainy dia efa saturie le disque ato efa saturie dia tsy miainontsony izy mangatamy tompo zay fotoana tena tsy maintsy hitenenana la belle occasion fa tsy bonne occasion hitenenana ho aminy dia zay anao vao miteny efa avy nivavaka ianao io zany ny efficacité ny fananarana za tsy mba mpiteny lava zany ny zanako pisaky mihetsy mba teneny zanakao reo hoy aho tsy miteny aloha fa rehefa iny ny belle occasion omeny tompo avianana fa iresaky zay hanyatsika surtout be dia be izy any tondroky zay fa izy surtout tsisy fotoana tsy tenenana tena mianara mangina koa ianareo reny fa marary foana ianareo zany zaza zany zaza tsy mitaka anao mihitsy narovina narovina tsy mbola hitovy fatra fahendrena aminao mihitsy narovina narovina ka dia terenao androany tsy maintsy vita androany dolo miteny rehetrarehetra mba hitovy aminao androany izy zanakao io tsy hitovy aminao zany io amitombo tsikelikely mitombo saina sy tena eo mason'Andriamanitra sy ny olona izazy mahazo ainy ary miboakely eo zao zany mihitsy izy tady misy izy miboakely eo angatana amin'ny tompo ny zanatsika tsirairay mba tsy zaza andratra fo
anareo re angatana amin'ny tompo ny zanatsika mba ho zanaka malady sofina am'izay teny voafitonao ataonao ny zanakao. Angatana amin'ny tompo mba nomezan'ny tompo fanahy mankato ao am-pon'ireo zanatsika ireo. Reto fahazarana tiako anontaniana anareo fa mianatra dia fampizara teboka telo ohatra anaky telo anontaniako anareo dia mba ianareo mamatra sy mamindrefy sy mampiatra amin'izay itiavanareo azy. Teny teto amin'ny fiangonana ary nanao karazana tsy pastoraly tsy tery vaimanta fa noazavaiko ny hevitra tamin'izany hoe amin'ny alahady fandraisana anaka raha mbola azo alamina ny fotoana dia meteza aniny miara-mivavaka atao am-piangonana alahady fandraisana na fety andorana sakramenta ny fety kristianina rehetra andorana sakramenta atao raha azo atao mbola azo alamina ny fotoana miaraha mandray fanasany tompo amin'ny dalasineny ty am-piangonana. Tsy adalana zany ampiray fo ampiray saina ampiray fanahy anao sy ny zanakao nitikan'izany. Raha mety aminareo dia zaro amin'izany ny zanakao, zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza dia mikisaka kely rehefa mba raiky amin'ny telopolo desambra amin'ny fo ray janoary inona zany réveillon dia mba eto ty am-piangonana izy fa tsy avy dia iny dia hoe any ianao réveillon anany zay dia fa tsy hita zay naleha mba eto ty am-piangonana izy na mbola andeha aza rehefa avy eo efa mamazo ten'Andriamanitra izy dia balizo anazy iny amin'iny famarana taona izy fa efa mahazatra ny olona manao mifetehana zany farany taona zany eto mankatea fa natao am-piangonana misy fampivavahana mandraka riva isaky ny 31 fo premier misy hatrany zany. Raha mety aminareo zaro amin'izany ny zanakareo. Troisième exemple 1er janvier. Anina 1er janvier? Eny vavaka ty isika mba tena fanao rehefa vita le vavaka ty any. Inona nataontsika ny fomba 1er janvier? Andro voalohany amin'ny taona. Inona ny lara zany amin'ny taona? Tony taona. Dia mba zaro ny zanakao na samy ao an-trano azy matsiaro anao ray aman-dreny manaja anao ray aman-dreny dia saivy mitondra kely izy na biscuit vao etahiry ny tany azy 1er janvier dia toa izy arabaina data sy nay fa mandraka ny tombo voa zaro an'izany izy fa ohatr'izany fonao rehefa rahatry izay lehibehibe izy asa hanatokantrano izy sa efa miasa izy tonga 1er janvier tsy mipitra aminao ozy nakay zany ny zaka allo ny telefony efa mivoniny tsy hita zay nalena satria tsy nizaronao tamin'izany izy na efa hoantitra izy anakao io izy hoy no volana faharoapolo andimy fahenina manino tsy ala amin'izany tsy akory. Manafatra ny ankizy aho mbola mba ao dadasineny mbola ao neny tonga 1er janvier dia mankanesany aminy mety tsy mihefitra tsy miray hevitra nareo matory ny fo mihitsy tonga 1er janvier dia manino miara tsy voatery izy cadeau sasan'ilay ray aman-dreny raha vao tsisy cadeau dia inona koa ty fiarabana tsisy cadeau ty tsy voatery izy cadeau fa le fony matsiaro anao lay fony manaja anao zany zava-dehibe. Fahazarana fahatelo tiako anana ny zanako zany tsaraiko ohatra zany aminareo zaro ny lalana tokony aleny ny zaza dia tsy ala amin'izany izy na dia efa fotsy volo ohatrany azy antanio raha mbola teo fa tsy tsono zany izy nreniny teraka nreniny teraka azy mamanay taonreo fa matsiaro an'ireo efa mba fotoana ohatr'izany dia mipita
amintsika menakara zany mba tizy mba atao zany tsy hoe manambola be dia tsy maintsy mividy kirarona 3 millions atao cadeau amin'ny premier janvier zay vao mahazo makany amin'eny tsy voatery fa ny fonao matsiaro amin'eny tsiaro amin'ny dada sarobidy zany any dia mankanesa ho aminy ao raha mbola matory dia tairo mihitsy poenane zay dia ampy fa misy ako ny be dehibe ao am-pony iny na dia tsy nieritreritra ny anao loka tsara izy izy totorano o mikarataka io mandeha mitady anaovana loka tsara satria hitany ianao anatsaro azy sangisangy oatra zany fiarahantsika fa fantatrao ny dikan'izany hoe ataovy fa mahasoa anareo zany fahazarana hitaizana ny ankizy na ireza tokoa tain'Andriamanitra anareo zany fifampitaizana zany fifanazarana ny taranaka zany mba ahafahantsika mifaly miara-miaina amin'ireo taranantsika voninahitra. Amen.